Ny very ho tadiaviko, ny voaroka ampitiako, ny folaka ho amarako, ny malemy ho atanjahiko. Fa ny matavy sy ny matanjaka kosa dia aringako ka andrasako amin'ny fitsarana. Ezekela 4:30, andininy 1:40. Ilaintsika ny mahatratra ny fahombiazana. Ilaina ho an'ny fahombiazana. Inona le zavatra ilaina ho an'ny fahombiazana? Ny fahasalamana izany. Ao anatin'ny vatana salama ho isika no misy ny saina matsilo. Ary voapirofo izany fa marina rehefa faharoforofo ny ankizy, marary lava ny ankizy, dia tavela ny ampianarana any ka tokony ho kojakojaina mihitsy. Hoy ny Ezekela 4:30, andininy 1:40. Ny very ho tadiaviko, ny voaroka ho ampidiako, ny folaka ho amarako, ny malemy ho atanjahiko, fa ny matavy sy ny matanjaka kosa dia aringako ka andrasako amin'ny fitsarana. Misy toe-javatra mampieritreritra ny amin'izany mpaminany Ezekela izany. Ao anatin'ny vatana no misy ny herintsika, ka ilaina kolokoloina io vatana io. Efa nambarantsika telo fa ao anatin'ny vatana salama no misy ny saina matsilo. Izay rehetra mahasalama ny vatana dia mampandroso ny saintsika ary ampivelatra ny toetra mahay mandanjalanja. Ny olona mahiran-tsaina dia ny olona salama, ary ny olona mahiran-tsaina dia afaka mandanjalanja, manana an'ilay atao hoe esprit de discernement, mialatsiny kely, mahay mandanjalanja hoe izao no tokony atao, ity tsy tokony atao, ity no mahasoa, ity tsy mahasoa. Ahoana ny ahatonga ny saina salama sy mahay mandanjalanja? Amin'ny alalan'ny herin'ny sakafo, ny herim-batana izay ataontsika. Miankina zany ny vatantsika sy ny saintsika ary ny vokatra ho azo eo amin'ny momba antsika. Ny fahafantarana ny momba ny vatana sy ny fikajianana izany, io no tokony fototra iorenan'ny fanabeazana. Mpampianatra, ny ray aman-dreny zany dia tokony mahafantatra tsara ny fomba fiasan'ny milina ao anatintsika ao mba hahafahany mitaiza ny zanany, manome ny sakafo ilain'ny zanany, satria tsy misy ray aman-dreny anie ka haniry hoe tsy ho lasa lavitra ny zanany. Tokony ho fantatsika ray aman-dreny ny sakafo mahasoa ny zanantsika, ahasalama ny vatany. Na dia efa fantatra ankapobeny aza nefa ireny lalan'ny fahasalamana ireny, efa fantatra amin'ny ankapobeny ny lalan'ny fahasalamana, dia be dia be ihany mbola manao tsirambina, manao tsinotsinona an'izy ireny. Ny tanora izay mbola ao anatin'ny hery sy tanjaka dia zara raha mahatsapa ny mahazava-dehibe sy mahasarobidy an'izany programa izany. Be dia be ny manao tsirambina, firifiry moa no manao ankilabao ny fahasalamana noho ny fitiavan-karena, ny fahafinaretana izao tontolo izao ary ny fahefana dia lavo izy ireo. Ny hafa indray mety mahazo tsiny rehefa tsy tratra ilay tanjona sy lokany matimatesana. Firifiry ireo marary vokatry ny fanaovana rainazy ny lalan'ny fahasalamana, lasa manjary tafiditra ao amin'ny fahazarana manimba izay mamery ny fanantenany tokony ho azo ny eto amin'izao tontolo izao. Tsy tratrany ny tanjona sy ny loka. Ary izao ary no tsoakevitra ho raisitsika. Amin'ny alalan'ny fianarana momba ny vatana dia tokony ho tariana ny mpianatra ahafantatra be be koa ny mahazava-dehibe ity fahasalamana ara-batana ity. Ny fomba fiaina mitahiry fahasalamana, mitahiry hery sy tanjaka, ary ampitombo ny rano-tsaina, ny ara-batana, ary ampitombo ny fahaiza-manao rehetra. Inona ary ny vahaolany? Dia ny any am-boalohany, ao am-piterahana, any an-kibo, ny ray aman-dreny, ho ny zaza ao an-kibo zany, dia tokony ampianarina ny zanany ny fomba tsotra sy mazava amin'ny fahalalana fototra mikasika ny vatana sy ny fikajianana izany. Ampianaro ny ankizy, ny tanora mba hiaina ara-pahasalamana, hihinana sakafo ara-pahasalamana. Tokony ho tsapan'izy ireo ny mazava-dehibe ny fiarovana ny tenany amin'ny aretina, ka ny fiarovana tsara indrindra dia ny fikolokoloana ny taova rehetra ao anatintsika ao. Tokony ampianarina izy ireo ny fomba hiatrena ireo aretina sy zavatra mety mitranga ny loza tsy ampozina vokatry ny tsy fahafihezan-tena amin'ny lafiny ara-tsakafo.
ilainao amin'ny fahombiazana zany ny fitandremana ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny sakafo. Ary ny an-dalanteny teo dia manao hoe ny very ho tadiavina, ny voaroka ho ampodiana, ny folaka ho amarana, ny malemy ho atanjahana, fa ny matavy kosa dia ho aringana. Inona moa Andriamanitra ve mpamono matavy? Tsia, fa ireo tsy fahalalana hono ny ara-tsakafo dia mety hamono antsika. Hitanao ny tompo hanampy antsika hampitoetra n'izany hafatra sarobidy izany ho zavatra lehibe ho antsika, ny hafatra fanavaozana ara-pahasalamana. Hivavaka isika. Tompo tsara ny an-danitra ô, saotranao no ny hafatra sarobidy omenao anay, ampio omeo hery izay omeo anay ny fahazavana ka hatonga anay anaraka ny fitsipika ara-pahasalamana izay nomenao. Da io ny tsirairay avy aminay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.